ilay vadiny raiko tantarany toy ny radio Madagasikara 20 taona nosoratany Saoly Malala Rabary Manatsoa. Nolaloviny Ulik, Clara, Niony, Saoly Malala. Mpandray feo Joary Setra Andre Tsarafara, Mpanatotosa Ulik Andriamanantena. Toyny tena mba lalina zany anaka, mahasaly fanjanamanao ka fa nahoana raha mba tarihina iverina amin'ny lalana mahitsy izy. Neniko na miresaka amin'ny aza marikoriko maninona ka samy vehivavy zao ihany verineny dia vita ny maneso an'le vatandretra. Tena olona tsy matahotra ny atahorako ka mariny. dia tsy mpinamana tsony zany nareo? Si aleoloha samoaka azy amin'izao anga so dia ohatra ny hoe miray tsy kombakomba amin'ny eo aka tsy tiako. Fa nga dia mbola tena tanora le ndretsany dia nahalatsa-dambany ity fanjy. Ka ny andro fanjangeriny eny ny volany aloha no nolainy tamindretsy. Ohatra kanjo ny ela ho ny maharay rozo ny tolo dia ny fara amin'izao fakambadin'olona zao. samy manana ny fisaina tokoa ny olona anaka. Ndry inona koa zao ny tokony isy atoana amin'izany? Sika vehivavy azoko mahavariana rineny eo. Tsika samy vehivavy ihany angeny no mampitondra fahoriana amintsika samyntsika. Zato rifanja tanora mbola tokony anana no avy mamirapiratra dia la ny andro mifakambadin'olona fotsiny mba tsy nitoriany le vadiny niretsariko. Za kosa aloha neny dia tsy hiditra amina fiainana satasata ohatr'izany. Ity ve dia olona efa manambady no tiaviko. Izy ange tsy anariny vady aman-jana mihitsy akory novinanoviana fa ianao fotsiny no maty passport eo lany zarany afarany. Ianao zany fa tsy niafy. Ny akamaroany ny tovavy ankehitriny ange anaka dia tsy mihevitra izay ho ampitsy fa dia ny mahafinaritra vetivety eo ihany. Nefa tsy misy nefa zandry neny sitrapony azy zay ny tiany atao. Olona efa misaina sy madinika tsara ange fa tsy hoe akory zazakely 10 taona aleo izaka ny vokany ihany. Ka tsy ny fizakana ny vokany tsony ange ny mampanininy. Toa vao maika azy irehrehanany hoe azoko le lehilahy. Misy azany hoe miady lehilahy mihitsy. Ka sponsorko very ny vola be manjavona ny lamody tsy vita ny sitrapo sy ny filirony. Na ho any amin'ny fiainana tsy manjary asa dia tsy maninona fa detoizana ihany. Mba tsy voany izy aloha dia mbola afaka amin'ny libe. Tsy voany ahoana rineny fiainana efa hita fa tsy hita fifarany zao ve dia mbola lazaina fa tsy voany ahoana ihany. Afakely koa zato mba fijeriny neny. Ka zany moneny fitenin'ny tovavy mpiliba tamin'ny andronay anake. Asanam-bola izany ankehitriny. Ny sipa tsy maintsy mirolona fa ny kibony tsy asian'olona. Ka moa ve tsy izany mihitsy zao ataon'ny fanty zao misy olona aza dia sorona amin'ny tsy amitahotra akory. Efa voany izy rineny. Fa mbola afaka manohy rehefa afaka ny olona rivony ny mbola mba mandinika ihany ny tavela eo. Tavela eo ahoany? Ka afaka ho aiza ary rehefa mitaizy neny misy zavatra hafeninao mihitsy ka. Inona indray? Jereo za tenao endratra tampoka foana teo sa dia ho diso ve raha ilaza hoe so dia mba anisan'ny taiza ary neny io. Maninona? Tsy mamaly neny marina ny teniko. Dia izay zany tsy ilazany neny amiko mihitsy marina momba antsika mianaka hatramin'izao. Fa nahoana loatra rery neny dia ianao koa ve? Mba nakaiza lehilahy manory fanja toa tsy hitako tafaraka tsony nareo tatoato zay. Vony ve? Malahelo azy anga ianao? Odre ary to sary-piaro zato izy. Dry nahoana ny to sary-piaro? Olo tiako ve dia velako lasa ny hafa?
fa tena dia tokoa ve ianao io sa ao ary ao fa veriko any aminao indray ny fanontaniana tia avy e ianao sa maka fafinaretana fotsiny andray fa maninona kosa ny masika be toy izany karaha tena tia ange ianao efa ela ny saraka tamin'ny vadinao e ay ve zany ny tianao atongavany ho avy ihany zany fa manana faharetana zany tena marina resaka toy izany anga momba fisangy akiry fanja satsika ge tena mifankaty e sa tsy mahatsapa an'izany ianao aenao koa mahatsapa tsapako hitako moany tsy mety manadiny fa matsiaranao foana na inona taoko naizanaiza koa alehako e tena marina ve zany ry fanja za aloha nakamy mianatra sekoly lalady aza tsy mba mahay mandainga loatra ko tre inona koa ary so le dira sekoly lalady amin'izany ka nyresaka mivony eny isika teo e de lasa tany kely ny saiko iny ange mpivavaka bery ndretsy e nasipa aza to tsy manao an'izany izy ka mbola tsy endran'ny olona tiana izy de mianatra aloha e ho hitanao eo ange tsy azo toaina ange zany fitiavana zany rehefa taitra e ianao ve nanapo hoe hiarakitsika tena marina aloha zany tanao fa ono aha fantatra mivadinao ve hoe mbola miaraka isika e tsy haiko zako tsy mandany andro am'izany e mifankatitsika de ampy azay ary ny zanako ka fa inona daholo ary zany fantany n'izany ry fanja sa tsy ampy anao ve ny fitiavako anao zany koa ve de mampiakatra anao e andreraka ianao kosa ajano ny any ary zany resaka izany fa zay programa amin'ny faran'ny herinandro resahana ka andeha ho aizy tsika ela de ely zany raha oly tsy raha vaviny voerina ve raha tsy diso amo izy tokoa fa ianao zao ny tsy tadidiko tsara ny endrika tsaroko fa ny anarana ny tsy ao an-tsaiko ary zay tokoa le anarana raha ary ndre tsarivo fa hiaro ny fiantsony voahirana anao aiko io sa tadidinao tsara ary mba izy zao voahirana e efa nanambady tsy mahalala ninninona tokoa ve anao mahalala hoe ahoany efa tsy namantsika ntsony ange izy tsy efa valo-ambifolo taona lasa zay zany ve maty fa inona nafaty azy raha oly miala tsiny fa mamony efa nangina de mba mahagaga zany tsy nahalala zay momba ny voahirana mihitsy ve ianao hoe maty teo am-piterahana ena izy teo am-piterahana efa nanambady zany izy tsy nite olo-kafaka ohatranao izy ry ary zany hoe raha azoko tsara azonao tsara de aiza re le zaza ary vavy sala ola zaiko ve okaloka tsy mbola fotoanany zao fa nga moa de nisy nalalo zay fianakaviany fa ahoana ary ny ferany mafy zay mpampivelona tao no reseny lahatra tamin'izay efa aizany rehetra tao de nilaza ve efa nisy olona tany amin'ny zazakam-boto nandray an-tanana an'le zaza efa fantatra tompoko vavy angamba nanandindona azy keo ny fahavatesana de nalamin'ny rery-melo tany no avin'le zaza de tsy niezaka nitady ilay zaza ve nareo nefa tsy afaka nanoatra mihitsy zahay fa nahoana ary ny de tsy mba nilazan'ny voirana raha oly nahoana no nafeniny hafa nananjanaka izy ka efa fantany tamin'ireny fotoan'ireny ange fa hifindra hiasan'ny Kanada ianao e de tsy tia nokorontaniny ihany koa ny tokantranonareo de naleo ny nangina nefa nge mbola ny fampiantso fony zahay de nahatambava re le rahavavinao marina zay aloha e de aiza aloha zany zao le zanakay lahy izy zay sa vavy samy manontany zao sika riary boribory tokoa ny tany izany nanapo hoe hifanena amin-draoly misy zanako mandehandeha zany zao any fa inona ary no antony na hanafenany voirana azy tamiko hoe zange tsy nieritreritra ny anara azy sa ve matahotra izy fa so asaiko alana raha ny zanako voirana kosa aloha tsy nanala zany ahy izy nge olona efa matotra e ary afaka manampy tsara azy mianaka na eo azy ny vady aman-janako raha ifanja indray mbola tanora loatra sady mbola mianara koa ka sarotra be ny hitondra ny voaka sy taizany zanaka jesosy io
dia ahoana tokoa aloha zany ataoko hoe ny tokantranoko tsy an-daniny tsy maintsy atrehana hifanjatsy akilany tsy fokilozana dia jereo koa ty vaovao reko androany miriry ihany hono ny zanaka isy voahirana aza matao renao ry voahirana fa na tsy eo azy ianao dia tsy maintsy ataoko izay ahitany izay zanantsika izay raha ary ndretsarivy tokoa raha fantatro vony angamba fa zany ny mampisinto sy mampitomany vehivavy solafaky ny fitiavana manko voahirana reniny solafaka fa tsy nanakorotana fiainan'olona kosa na ainangina satria nanao fangalam-pirim-pity tena tiany eny iniary iny zany natonga azy nandamina ny zavatra rehetra iza tokoa moa ny mahita raha manana fisainana tahaka le sponsory ny fanja ary tamin'izany ka noterenina lana ny zaza asa mety ho fantapantatro voahirana angamba dia izay ny nanafenany azy asa re dia ahoana tokoa ary zo ary ny hoavy holazaina amin'ny ary ve fa hivony eny le zanany dia holazaina mivoniko ve ny marina fa tsy zanako anie izy fa zanatra vaviko dia ambara azy fa hiaro ny rainy raha sendra mifanena tampoka indray andro any manko izay ny tsy laitrako izay ny tsy maintsy hitondrana ny fanazavana avy eo ampio tompo zahazy tia mandainga eo anatrehanao nefa tsy maintsy nataoko aloha zany satria tsy hitako izay fomba hanafenana ny fisiny vony tsy mbola fantatro koa izay tena hevitra hiary aleo ny ampitso ny lazy izay atao ilay vadiny raiko tantarany toy ny radio Madagasikara 20 taona nosoratany Saoly Malala Rabary Manantsoa nolalaoviny Ulik Clara Niony Saoly Malala mpandray feo Joary Setra Randre Tsarafara mpanatotosa Ulik Andriamanantena mbola hitoy